tiako Madagasikara fiarabanina sy afatra ho an'ny birao politika sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny tiako Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo isika. Faly miaraba anareo rehetra ianareo amin'ny birao politika izay tarihan'ny filora Razoary Miajasolofina Tenaina, ny mpikambana rehetra ao amin'ny antoko, ianareo rehetra izay nitotona fotsy n'androna masaka ny amin'ny fiveren'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny ara-dalàna eo amin'ny lafiny ara-panjakana. Zava-dehibe loatra ho antsika ny ahafahantsika indray miasa miaraka aporoborobona sy ampahatanjaka ny antoko tiako Madagasikara ka ilazako aminareo hoe tonga miaraka ny fanombohana, miasa miaraka ny fombiazana ko amafiso ny firaisankina sy ny fihavanana. Manana andraikitra lehibe amin'izany ianareo tarika amin'ny fanokafana ny varavarana amin'ireo rehetra izay maniry ara-dia ka hanaja ny foto-kevitra hijeron'ny antoko tiako Madagasikara. Tsy hanirika na hanavaka isika andefitra ka hijery ny tombontsoan'ny antoko sy ny firenena ka tsy hanadino ny sotoavina malagasy. Ny fampitokisana, fifandraisana andraikitra, fifanajana eo amintsika rehetra no zava-dehibe indrindra ka hitondrantsika ho amin'ny fanantenana dia ny ananantsika firenena vanona ho an'ny taranaka mandimby. Eo ny antoko tiako Madagasikara ankehitriny anatanterahana izany tarigetra izay ka manantena antsika rehetra avita be amin'izany momba antsika mandrakariva ny Andriamanitra sonia marika ravalomanana filompanorona tiako Madagasikara. Zavatra ray ny tiako apetraka aminareo. Raha ohatra ve misy korotana any amin'ny Arema dia miantso ny timo ve izy andaminazy? Marina ve zany? Satria ny olona izay nanao conférence de presse nareo tsy nanonona anarana, za koa tsy tia hanonona anarana, fantatrareo tsara fa olona manana ny antokon'ireo olona ireo. Fantatra ny amin'ny maha-présidenty antoko tiako Madagasikara ny tena fa fantatrareo fa tsy mbola niresaka tamin'ny gazety na niresaka tamin'ny radio na niresaka tamin'ny télé tao anatin'ny fotoana izay tsy nampazava ny situation tiako Madagasikara. Ny antony dia tsotra, rehefa tsy ara-dalàna dia amiko alao aloha teo izay mpa-ara-dalàna azy zay vao miresaka. Raha ny tena marina tsy dia mbola niandry akory azy zany amin'ny hoe ndray andro mbola hiverina indray ho antsoina ho anao présidentim, saingy rehefa nivoaka ny taratasy izay tao amin'ny intérieur ka nametraka fa ny tiako Madagasikara ny amin'ny intérieur hatramin'izao dia ny tiako Madagasikara tamin'ny congrès tamin'ny 2004 izay ny ao anatin'ny listra farany ny antoko politika tao amin'ny intérieur. Ary rehefa nandeha ny tsy fankazahona tamin'ny resaka fakana ny tiako Madagasikara izay nataon'ireo namana sasany tamin'ny fotoan'andro ny fantatrareo tsara tao anatin'ny Télé dia rehefa tsy afapo zahay dia nitondra ny raharaha teo amin'ny conseil d'état ary dia tao anatin'izay nanapahany conseil d'état fa miverina aty Belera aty amin'ny marika ravalomanana président teo aloha ny tiako Madagasikara fa tsy any amin'ny rarina vao natao andritsona. Rehefa nipetraka izay dia nanao ny régularisation ny tiako Madagasikara izahay araka ny lalàna ny amin'ny ahafahana mahazo ny arrêté ministériel manangana ny antoko indray satria izay no lalàna farany tamin'ny lalàna ny feny antoko. Ary rehefa nahazo izany taratasy izany zay dia natanteraka an'izao asa izao. Misy ny firesahana ny amin'ny hoe komity fampifondronana. Ny tena marina za manokana mahafiloha tiako Madagasikara dia niatsotra tsy dia natazana loatra tamin'ny resakeo nareo tamin'ny voalohany. Ny antony ny amazava ny afatra izay nampitaiko tamin'izy ireo tamin'ny voalohany. Samy tiako Madagasikara isika taloha mahafantatra tsara inona ny statut mifeny antoko. Ny statut mifeny antoko dia tiako fantatrareo satria tsy maintsy zay ny zavatra vakina rehefa ao anatin'ny mitondra fikambanana ianao ny statut tsy azo ajanona. Ny statut antiako Madagasikara dia vakiko aminareo tsara. Mbola vao amin'ny toko faharoa, mbola tsy any amin'ny toko farany akory. Ao amin'ny toko faharoa andinin'ny fahaenina. Ny olona izay raisina ho mpikambana ao amin'ny antoko dia isa roa telo efatra ao amin'ny aleny A5 dia misy an'izao hoe olona tsy manana andraikitra na mpikambana na mpitarika antoko hafa. Zay ny statut antiako Madagasikara. Dikan'izany
na mpikambana tiky Madagasikara azy ianao ka lasa nitiambana any amin'ny antoko hafa na lasa nitarika nanangana antoko hafa indrindrindrindra dia tsy mpikambana antoko tiky Madagasikara intsony ianao zany. Azo atao ny mandray an'ireny olon-reny raha ohatra ka miverina manaraka indray an'ity zany hoe foanany zay midirany sy natsangany tany dia miverina izy. Amin'izay fotoan'izay dia manaraka ny fiverenana rehetrarehetra zay apetraka ao satria ny fidirana tiky Madagasikara dia misy an'ity système de parrainage zany hoe misy olona miantoka anao zay ianao vao mpikambana atao anatin'ny antoko. Io olona miantoka io dia olona efa mpikambana atao anatin'ny antoko tiky Madagasikara. Ka zay zavatra zay no tsara apetraka satria lasa resaka polémika manko le izy ary zay zavatra zay no nahatonga anay nanontany ny filompanorona hoe tsy mazava ampanao gazety malagasy tsony ny fandehandraraha ho anay mazava aminay le izy ary zay no nahatonga azy ny teny hoe anoratra ho anareo sady arabanareo no irasoanareo koa amin'ny fanoizanareo ny asa zay ho atao dia io ny taratasy zay nalefa.